mampitongonao aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa afaka miombona indray amin'izao fanontoko vavahana izao. Dia miaraba manokana isika ny sampana lehilahy kristianina izay manokana ity andro ity ho fitrotronom-bavaka azy ireo manerana ny sahany FJKM. Araka izany ny fandaharam-potoana izay ataontsika anio dia fandaharam-potoana iombonana amin'ny sampana lehilahy kristianina FJKM manerana izao tontolo izao. Ny salamo faha-telopolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ary no andeha iombonantsika hiderana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ananatra anao aho Jehovah, fananitona hiakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitranay ianao. Jehovah, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainatsika ianao, efa nampopony aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalazany Jehovah ny olo masina, ka miderany anarany masina, fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga iva iny milokalo, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Amen. Oritany rehetra dia izao, hiderany Tompo mpanavotranao. Ny Tompo miantso antsika ka anatrehany maho asoaviny ao. Teralazany voninahitra lehibe ho anareo tompona tsy toao. Amen. Jehovah miantra antsika izao, ka dia manolo trantsika indra. Ny endriny mba menina vava, eny izy manaky toko ahora. Teralazany voninahitra lehibe ho anareo tompona tsy toao. Amen. Asandrato ny feo ioblioe, isaorana mandraky Zaiana. Ry Tompo mahery izay manome ho anay olomberi ny aina vava. Teralazany voninahitra lehibe ho anareo tompona tsy toao. Amen. Aoka iombona amin'izao vavaka fisaorana sy fideranan'Andriamanitra izao sika riavana. Midera sy mankalaza manome voninahitra anao izay ry Andriamanitra masina sy tsara indrindro, tompony hery ary Andriamanitra lehibe sy mahatalanjony anao. Endre ny fahatsaranao izay nampamirapiratinao teo amin'ny fiainanay, ka nahaverinay natrapa-monjena
ahatratra izao andro voaloha amin'ny herinandro hiderana sy anomezana voninahitra anao izao. Fa misaotranao manokana izahay noho ny amin'ity izay ombonana misampana lehilahy kristianina FJKM izay namola volana tao anatin'ny fiangonana nandritra ny fotoana maro ny mpanomponao Andriamanitra dia ireo lehilahy izay hidera sy hanome voninahitra ary hanompo anao amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa izay nomenao azy. Manatria ary tompo ny fotoana izay tanterahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ka ampangino ny feo hafa rehetra ary vangio manokana izahay hanana fifantohana hiatrika ity fotoana ity. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ilay omem-boninahitra nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Enoy amin'ny fanajana riavako ary eritrereto fatratra zao sitrapon'Andriamanitra ambara ny tompo amintsika izao. Hoy ny tompo: fa efa nantsonao amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo manaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifanompoa amin'ny fitiavana. Fa hoy izao: mandeha araka ny fanahy, dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohatra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Amen. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havako malala amin'ny tompo, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia mahatsiaro tsy tanteraka teo anatrehan'ny tompo isika. Koa andeha iombona amin'izao vavaka fifonana, angatahana fimelan-keloka eo anatrehan'ny tompo izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitry ny nofo rehetra, efa nanadino anao zahay ka tsy nandeha tamin'ny fanahy, fa nanjakazaka tamin'ny filan'ny nofo sy ny fiheveran-tenanay ho zavatra. Efa nanadino ny sitraponao masina izahay, efa tsy nahatsiaro ny fahanafahana izay nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay. Efa diso teo anatrehanao ka mangataka fifonana. Tompo mamelany elokay, tompo mamorafo aminay. Tompo, diovy amin'ny ranao Jesosy Kristy mba hadio eo anatrehanao are izahay. Fa mifona manokana izay amin'ity andro anio ity ho an'ny sampana lehilahy kristianina FJKM, indrindra ho an'ny lehilahy rehetra ao anatin'ny fiangonana izay efa nanadino sy nanamavo ny anaranao. Mifona aminao re izahay Andriamanitro, fa tsy mitarika ny ankonanay ho araka ny sitraponao. Mifona aminao re izahay Andriamanitro, fa tsy nanao ny fampona izay nitakinao taminay. Mifona aminao re izahay Andriamanitro, fa tsy nijoro vavolombelonao marina tokoa, ka tsy nitana ny finoana izay nilana sy nitakina amin'ny mpanaradianao. Fa mino kosa izahay fa ny ran'i Jesosy Kristy Tompo dia manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no anantenanay famonjena ary anaovanay izany vavaka izany. Amen. Paluta cimanda ritumbu mamela rifauta kulei
soana izay tao Kalvary. Ny foko no sasa ka diovinao izaho, ny fahotako marobe levony avoko. Tompo lehibe rasoaoe dioviny rasoanao izay tao Kalvary. Raiso amin'ny finoana avako izao ny teny fanomezatoky entin'Andriamanitra hanambarana ny famelana anerontsika. Fa hoy ny soratra masina, indray mpimasomonja no afozako anao, fa tamin'ny indra folehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako no nanafenako nitavako taminao, indray mpimasomonja, fa amin'ny famonram-po mandrakizay kosa no amin'nyrako fo aminao ho Jehova mpanavitra anao. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Ambara ary avako malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy, voavelany pelokareo miderany anarany masina. Fa sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Marasuna ritopo huana tuku isa sayana nanareta kanarano fuisa famatiana nunifitiavana katiana yadinuna nifitiavana wana ovunze katantano sitere azafu izaha fayananu avutra. Andeha iombonantsika amin'ny fiangonana masina amin'ny erazao tontolo izao zao ny fanambaram-pinoana hijoroantsika vavolombelona io, ary raha teo manambara ny maolombo vonjy antsika ny fanekam-pinoana Nikeana Constantinople, ny fanekam-pinoana laharana faharoa manao hoe isika minan'Andriamanitra iray, raitsoto, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary zavatra rehetra na ny hitany amintsika. Ary an Jesosy Kristy tompo iray, zanakalahy tokan'Andriamanitra, nateraka ny ray ny taloha amin'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia midina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virginy. Dia tonga olona izy nombona tamin'ny azo fijaliana ho fanavotanantsika tamin'ny anapahany Pôntio Pilato izy. Maty izy ka naleva, nitsangana tamin'aty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny ray, avy any leviny ny ray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty
ary mandrakizay ny fanjakana. Isika ny mifanay masina toy sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsoahana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany, isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay ankalazantsika ny tenin'Andriamanitra isika zao ry havako. Manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira. Aorian'izay dia hivavaka hangataka ny fitarian'ny fanahy masina sy hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Sitokitika tubuli fianana tunga etu ambitika ulukufangiana isinu ituriteni sumama beluna Famiani nunumene mausuluvuina Anjandauna kandasu ni mazabaleibe Teilai tamasu Panazava manume Faniena veuveri Ratia raina Lai panzaka manakere Zaina navutrana Fuatika lai mazafatukana Sambatra izay mahita azy fahovelona Ry Jesosy resao Isapianatra afanao sy atanjao ny finoana iana. Hivavaka isika
Fanahy masonao avia, fanahy masonao manatrehanay, fanahy masonao momba ny teninao. Eny miara amin'ny teninao hamakivaky ny fiainanay, fa ny teninao dia tahaka ny sabatra roa lela, mampisaraka ny aina sy ny fanary ny tonona sy ny tsoka. Ny teninao dia manitsy anay, ny teninao dia mananatra anay, ary ny teninao no mampianatra anay. Koa liana te handray zany zava-tsoa avy amin'ny teninao zany zahay, koa avy fanahy masonao mitenena aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny fiainana, nanaovanay zany vavaka izany. Amen. Hamaky sy hiaino ny tenin'Andriamanitra isika riavaka. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika anio dia izay hitantsika ao amin'ny bokon'ny Joba 7:20, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia mbola nandrosonanao ateny ihany Joba ka nanao hoe, raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome any rariny, sy ny tsy toa izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary ao am-bavoriko ny fanan'Andriamanitra. Dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro, ary tsy hanonim-pitaka ny lelako. Sanatria raha hanaiky ny anareo marina aho, mandra-piala ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako manatsiny aho. Ny fahamarinako dia azonoko mafy ka tsy ho afoko. Ny foko tsy manome tsiny akory, na dia amin'ny androko iray monja azy. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko, ary tsy marina izay mitsangana hanohitra ahy. Fa inona no fanantenan'ny mpihatsara velatsihy raha maity ny ainy, ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahy? Hiaino ny fitarainany va Andriamanitra raha ho zom-pahoriana izy? Ho azo ny raviravona va ny tsy toa? Hazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Amen. Toy izantsika riavaka malala ho filazany tsara araka ny Lioka 12:20. Lioka 12:20, ny andininy 9 hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa lazaiko aminareo, nazovy no manaiky ahy ao anatrehan'ny olona, dia kely ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahay ao anatrehan'ny olona, dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona, dia hahazo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ko amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy, dia aza manazay avalinareo na zay olazainareo, fa ny fanahy masina no mampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety olazainareo. Amen. Faranantsika riavako malala ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 5:20. Romanina 5:20, ny andininy 4:20 hatramin'ny 1:20. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa izao kory rahalahy, dia matokony aminareo fa feno fahatsarany ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra, sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho amin'ny jentilisa aho, ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra,
mba ho raisina mifankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no amasiny ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy sahako lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ihany, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny herin'ny fanahy masina. Dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsara ny Kristy. Koa dia nataoko voninahitro ny mpitory ny filazantsara toy izao. Tsy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa, fa ndrao anovina eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho. Fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy nilazana azy no ahita, ary izay tsy nandre no ahafantatra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombona ao amintsika ny riavako ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony finoantsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana manokana amintsika riavako amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny Luka 2:12, ny 15 hatramin'ny 2:20. Tafiditra indrindra ity tenin'Andriamanitra ity riavako malala ao anatin'ireo fanofanana izay nataony Jesosy Kristy ho an'ireo mpianany alohany andehanany hirotsaka an-tsehatra hanao ny asa fijoroana vavolombelona any anivon'izao tontolo izao. Ary dia asehony Jesosy ihany koa ny amin'ny izay tokony hitandremany reto mpianatra ireto manoloana ny fiatsaram-belatsian'ny hafa sy ny tahotra ny olona amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Eto ary afaka dia mamolavola mpianatra, mamolavola apôstôly Jesosy Kristy mba hiasa tsara sy hiasa mafy any anivon'ny fiangonana sy izao tontolo izao. Lesona ho antsika ary avako malala amin'ity andro anio ity dia ny hoe ny mpianatra Jesosy Kristy. Ny mpianatra Jesosy Kristy. Ny mpianatra Jesosy Kristy voalohany indrindra dia mpianatra vavolombelona. Mpianatra vavolombelona. Eo amin'ny 9 sy ny 9 raha vakina ny tenin'Andriamanitra dia hoy ny voalaza, nazovy manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeny ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay manda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Hoy ny voalaza. Arak'izany riavako, ambara eto fa fanalahidin'ny fandraisan'i Jesosy Kristy mpianatra ny fanekena azy eo anatrehan'ny olona, eo anatrehan'ny maro. Noho izany tsy mpianatra mihidy amatrano, tsy mpianatra miafinafina no ilain'i Jesosy Kristy, fa mpianatra izay hanaiky azy eo anatrehan'ny olona, hanaiky azy amin'ny vava. Ary zany raha teo no efa ambaran'ny Paoly apôstôly raha mamaky isika riavako Romanina 10
ny 15 sy ny 10 dia ho ny voalaza manao hoe satria raha manaiky an' Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao fa amin'ny fo no inona hahazona fahamarinana ary amin'ny vava no anekena hahazona famonjena. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy mpivavaka miafina no ilain'i Jesosy Kristy, tsy mpanaradia azy any atokantrano no ilain'i Jesosy Kristy. Izy raha teny efa miteny fa tsy azo afenina ho izy ny tanàna miorina any atampitendromoditra ary tsy misy mametraka ny fanaovan-jiro any ambany vata famarana. Ilain'ny tompo ry havako ny mpanaradia azy haneo ampahabe maso ny fanekena azy ho tompo sy mpamonjy. Arak'izany dia tsy misy kristianina mpanaradian'i Kristy kanefa miafina, tsy misy tsy fikambanana miafina ny fivavahana kristianina na ny finoana kristianina, fa ho Jesosy ilaza amin'ireny olona ireny amin'ny fotoanandro manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Ry havako malala, ry kristianina havako, eto amin'ity zao tontolo zao misy antsika ity dia tena misy ireo antsona mihitsy hoe fikambanana miafina, fikambanana miafina, ary mahagaga aza misy amin'izy ireny koa antsona hoe fivavahana miafina. Ry havako, ambara ho retany ho rendanitra fa tsy fivavahana kristianina zany, na dia toa manana endrikendrika Andriamanitra aza no tompony, tsy Andriamanitra vavahany kristianina no mampiafina ny kristianina, fa ny fivavahana kristianina dia fivavahana miseho, manambara, mijoro vavolombelona ho eran-tany, fa ny soratra masina no miteny ry havako malala fa ho an'izay rehetra miafina izy amin'ny alina no anaovany azy satria ratsy ny asany ho ny tenin'Andriamanitra. Fa ny asa tsara an' Jesosy Kristy kosa hitariany ny mpino sy ny mpanaradia azy, indrindra ny mpianatra, mba hanambary zany ho ekena eo anatrehan'ny olona. Zany eny ry havako malala no mahatonga antsika rehefa hiditra ho isan'ny fiangonana ianao, hiditra ho isan'ny mparay fanasan'ny tompo ao amin'ny fiangonana ianao, dia manao fanekena ampahabe maso ianao, ka miteny ampahabe maso manao hoe izao ray ianina, dia manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Ampahabe maso no ilazana zany, ary tsy voazao zany fa efa hatramin'ny fiangonana voalohany, alohan'izay andraisana olona vaovao ao anatin'ny fiangonana, dia manao fanekena ampahabe maso manaiky an'i Jesosy amin'ny vavany izy fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy azy. Zany ihany koa no mahatonga antsika fiangonana ho an'izay rehetra efa tafiditra ato anatin'ny fiangonana dia ampirisiana mandrakariva hanao zany fanambarana ampahabe maso zany, ary dia ataontsika isaky ny alahady zany amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana izay ataontsika. Ny fanekem-pinoana dia fanambarana ampahabe maso, fanambarana amin'ny teny mazava, fanambarana amin'ny teny mafy lay inona dia Jesosy Kristy lay tompo sy mpamonjy atsika. Amin'ity andro anio ity, miavaka ny andro anio, alahady natokantsika manerana ny sahan'efijekemy mahitro fonam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina. Arak'izany dia mananga ny lehilahy rehetra ato anatin'ny fiangonana, mananga ny lehilahy rehetra haneo ampahabe maso ny finoany amin'i Jesosy Kristy, haneo ampahabe maso ny famonjena izay efa nataon'i Kristy, satria amin'ny fo no inona azona famonjena ho ny voalaza teo. Ry havako malala, ry sampana lehilahy kristianina, zao no ambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zay mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Raha menatra ny tompo isika, izy kosa ho menatra antsika. Ny mpianatra Jesosy Kristy mantsy dia mpianatra vavolombelona. Fa ny zavatra faharoa ry havana malala izay hitantsika sy tarafintsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny mpianatra Jesosy Kristy dia mpianatra
manaiky ny fanahy masina. Mpianatra manaiky ny fanahy masina. Ny andininy fahafolo dia hoy ny voalaza manao hoe fa nazovo no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Nisy fotoana Jesosy Kristy riavaka, nisy fotoana Jesosy Kristy nolazain'ireo fariseo sy izay mpanaradia azy fa manana ny fanahy amin'ny demonia, ary dia nambaran'izy ireny fa ny herin'ny Satana no niasan'i Jesosy nanaovany ny asa famantarana sy ny asa fahagagana, asa soa samihafa. Ratsorina zany dia te hilaza ny fariseo sy izay mpiraitsy kombakomba taminy fa tamin'ny anaran'ny Satana no nanaovan'i Jesosy ny asa. Zany hoe ny fanahy masina mihitsy no natsoin'izy ireny ho Satana na ho demonia tamin'izany. Arak'izany dia ambara fa tena fankahalana sy fahatezerana manohitra an'Andriamanitra mihitsy izany natao izany. Izany ny antsoina hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina izay voalaza eto. Manokatra saintsika hitarika ihany koa zany fa ny antsoina hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina ihany koa dia tsy inona tsy akory fa midika fandavana ny fanahy masina. Fandavana ny fanahy masina. Ny fanahy masina mantsy no ahafahan'olona anankiray mibebaka sy mandray ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra azy, ka ny fandavana zany fahasoavana lehibe atolotr'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fanahy masina, zany ny antsoina hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona dia tsy inona tsy akory fa lay asa ara-panahy mivantana eo amin'ny fiainan'olona. Arak'izany dia ambara ny fitenenan-dratsy ny tsy faneken'ny olona anankiray hiaikeloka. Ny tsy faneken'ny olona anankiray hiaikeloka dia tena fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ary ihany koa ny fandavana ny ota anankiray izay natao, zany hoe tsy mety manaiky fampanota ny olona iray, dia fitenenan-dratsy ny fanahy masina ihany koa zany. Ho mantso ny voalaza ary avako malala ao amin'ny Jaona voalohany, toko voalohany, ny andininy fahavalo sy ny hatramin'ny fahafolo manao hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy famerinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mpanday dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Ry havako malala, zava-panahy zany izay nisehon'Andriamanitra mivantana eo amin'ny fiainantsika na ampoliaka ny asan'ny fanahy masina. Arak'izany ny fanekentsika zany asa ara-panahy sy famonjena ara-panahy zany dia midika ho famonjenantsika raha teo, fa ny fandavatsika zany kosa dia midika ho fanameloana atsika raha teo. Mila manaiky ny asan'ny fanahy, ny famonjena izay efa nataon'Andriamanitra tamintsika isika. Raha mandany famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho atsika isika dia zany no fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Mila manaiky ny famonjena izay efa vita isika, kanefa mila manaiky ihany koa ny famonjena izay mbola atolotr'Andriamanitra amin'ny ho avy. Zany ane ohatra ny antony lehibe izay tsy maintsy anekentsika ny fahasoavana sy ny famonjena izay noraisintsika tamin'ny batisa ohatra sy noraisintsika tao amin'ny fanasan'ny tompo. Raha ohatra ka nteny tamin'ny fotoana izay nanaovana batisa antsika manao hoe izao manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zana ary ny fanahy masina, kanefa anoano toa misy olona miteny fa tsy izy iny na tsy batisa iny fa tsodrano, dia zany ny antsoina hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy mantsy izany olona izany. Ny mpianatra Jesosy Kristy dia mpianatra manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Farany ry havako malala,
izay hitariana ny saitsika araka ny ambarany andinin'ny faraky ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo. Ny mpianatra Jesoa Kristy dia mpianatra mahatoky ny fanahy, mahatoky ny fanahy. Zao ny voalaza manao hoe ary mitondra anareo ho ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy dia aza manazy avalinareo na zay ho lazainareo fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany oro zany zay mety ho lazainareo. Aza manahy fa ny fanahy masina no vahaolana ho anareo. Mpianatra hiatrika ady mafy, faninjehana ary fizahan-toetra mahamaya no voalaza eto. Kanefa ambara koa etsakilan'izay fa tsy ho adin'ireo mpianatra ireo no atao fa adin'ny fanahy masina. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no mijoro hiady ho azy, ampandresy azy, mametoky azy fa tsy irery akory izy ireo. Rehefa mijeritsika ry havako ny tantaran'ny apôstôly tamin'ny fitorinan'ny filazantsara, na tohina ady mafy natrehan'izy ireny, dia no hamariny tompo taminy tokoa fa ny fanahy masina no ampianatra azy amin'izany oro zany zay mety ho lazaina. Raha mijeritsika ny ohatra rehefa nilatsahan'ny fanahy masina Petera sy ny apôstôly 12 dia ny fanahy masina no nampijoro an'i Petera ka nahatonga azy hitory teny anohitra izay lazain'ny olona tamin'izany fotoana zany leo ny divay mamy reo tamin'izany fotoana zany. Tsarotsika zany tamin'ny andron'ny Pentekosta, fanahy masina no nampijoro azy. Fa raha mijery koa tsika ry havako malala, mbola i Petera ihany ao amin'ny asan'ny apôstôly. Rehefa natao an-tranomaizina izy ka nadiny mpisona sy ny lehiben'ny mpiamana sy ny sadoseo sy ny olona samihafa ao amin'ny asan'ny apôstôly 4 dia ho ny voalaza manao hoe ary Petera feno fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy ny olona raha dininy izay aniony amin'ny asa tsara natao tamin'ny nasitranana izany lehilahy malemy izany, dia aoko ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nombohanareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra no itenenanay. Ry havako malala, ny fanahy masina ny tao amin'ny apôstôly nampijoro azy. Fa moa mifanipaka amin'izany no hitantsika raha nahatazantsika ny Stefana zay martyra kristianina voalohany. Rehefa notoraham-bato izy dia hitantsika mazava tsara fa raha fitoraham-bato no nataon'izao tontolo izao, ny fanahy masina kosa nabanjina ny Stefana hahataratra ny voninahitr'Andriamanitra. Ka dia ho ny voalaza eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:5-50 manao hoe fa Stefana feno fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Ry havako malala, ny apôstôly saika izy rehetra dia nombany ny fanahy masina, napiny ny fanahy masina mandrakariva hamahana ny olana teo aminy. Zany no hitantsika tamin'ny apôstôly Paoly raha sendra voaenjika ihany koa tamin'ny fitorinan'ny filazantsara. Asan'ny apôstôly 7:7 dia ho ny voalaza manao hoe ary Saoly kosa zay atao hoe Paoly feno ny fanahy masina dia nibanjina azy ka nanao hoe. Zany hoe ny fanahy masina mandrakariva no momba ny mpianatra amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Ry havako malala, manoloana ny fanenjehana sy ny fizahan-toetra sy ny adosatra zay atrehan'ny fiangonana amin'ny fitorinan'ny filazantsara dia ambara ry havako malala, ambara fa tsy sakana ho amin'ny fitorinan'ny filazantsara akory ny adosatra. Ny tompo mihitsy no efa naniraka antsika manao hoe indrao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodi. Ny tompo mihitsy no maniraka antsika hiatrika fanenjehana sy fizahan-toetra, kanefa ao anatin'ireny dia tokony hahatoky ny asan'ny fanahy masina itsika. Rehefa jerena ry havana ny dikateny fototra, ny teny hoe mpianatra, dia ilay adika amin'ny teny grika hoe matates
totrany azo saratsaina fa misy teny malagasy mitovitovy amin'izany dia ny hoe mahatatesa to milaza zany fa ny mpianatra dia mila mahataty amin'ny fitorinany filazany tsara kanefa mahatoky ny fitondran'ny fanahy masina izay mampandresy sy mampahomby mandrakariva. Ry havako malala, tsy fanajanonana ny asa fitorinany filazany tsara eo alohan'ny fanenjehana akory no ilaina sy takina, fa anehoana kosa ny asan'ny fanahy masina izay misandratra ao ambony mandrakariva eo alohan'ny toejava misy rehetra. Ety ampamaranana ry havako malala, mamola vola mpianatra ny tompo, mamola vola mpianatra ho mafitoto sy ahazaka izay rehetra misy eo ety amin'ity zao tontolo zao ty. Ianao ihany koa irahan'ny tompo amin'ity andro anio ity ho mpianatra vavolombelona, ho mpianatra tsy handeha amin'ny herin'ny teny na amin'ny fahalalana na amin'ny fahaizana na amin'izay heverina ho fananana, fa handeha eo amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Loa hevitra hampanjintsika raha teo dia ny hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina dia ho mpianatra mpankato ny fanahy masina tokoa ny isika ry havako. Ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Andriamanitro misotranao zahay, misotranao ny amin'ny teninao izay mampianatra anay, ny teninao izay maniraka anay ho mpianatra vavolombelona, ho mpianatra manaiky ho tarihan'ny fanahy, ho mpianatra manaiky sy mahatoky ny fanahy izay mitarika anay raha teo. Ino ary izay tompo manaiky amin'ity andro anio ity ho fitaovana eo am-pelatananao, hitorina ny filazantsaranao manerana izao tontolo izao sy amin'ny sehatra samihafa izay misy anay. Manaiky izay Andriamanitro, ho vavolombelonao Jesosy na amin'ny teny na amin'ny asa. Manaiky izay Andriamanitro, ho irahanao fanahy satria efa azo antoka ny fombananay. Dia ampahomby azo Andriamanitro ny ezaka rehetra fitoriana filazantsara taonay eo anivon'izao tontolo izao, ny fandaharam-potoana sy ny sahan'asa, ny tetikasa ny fiangonana sy ny fitandremana ho amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Ianao Andriamanitra hamangy manokana ny fonon'ireo izay mangetaeta sy mino anao, ary ianao Andriamanitra inonay fa miantsehatra eo anivon'ireo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana ka mila famonjena avy aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaova raisangatanay izany vavaka izany. Amen. Misiva ety ilekutuanau Jesosaka zavianam
Paluku yana Rechanaku Vava. Mivavaka manokana izay tompo amin'ity andro iombonana. Eto anivony fiangonanao ity, hitrotronam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina. Tsaronay tompo ny fanoratena nataon'ireo lehilahy na ray mpianakaviana na tsy ao anatin'ny fiangonana, fa tena fijoroana vavolombelona lehibe eo anivon'ny ankonana, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra samihafa izay misy ny tsiraray. Koa amin'ity andro anio ity, nitondranay eo anatrehanao ny tetikasa fampandrosoana, na fampandrosoana ara-panahy an'izy ireo zany, na fampandrosoana ny hafa. Mivavaka izay ho an'ny birao an'ny SLK Fohibe, ny birao an'ny SLK Synodam-paritany, ny birao an'ny SLK Isam-piangonana Fitandremana. Andriamanitro, ny fanahy ny fahazavan-tsaina avy aminao ho apetraka ao amin'izy ireny, azo manana ny fahaiza-mitarika sy ny fahaiza-manao ampandrosoana ny sampana izay misy azy. Fa mivavaka manokana ho an'ny mpikambana rehetra ao anatin'izany sampana izany, ho lehilahy mahery andeha amin'izao heriny izao, matoky ny fitantananao Andriamanitra. Dia momba ny tsiraray avy Andriamanitro araka ny fahasoavanao. Fa amin'ity an'ity koa nitondranay am-bavaka manokana ireo ray mpianakaviana rehetra, ireo izay manana olana ny fanatonana anao Andriamanitra, ireo ray mpianakaviana izay mbola lavitra anao Andriamanitra, ireo ray mpianakaviana izay menatra na tsy sahy na matahotra ny hijoro vavolombelonao Andriamanitro. Vangio manokana izy ireny mba hanana ny tsaratsara izay tsy alainamina, ary atonga azy ho fantsona hitoriana ny filazantsaranao eo amin'ny manodidina azy. Tompo, vangio izy ireny mba tsy ho menatra ny vavolombelon'ny tompony eo anivon'ny ankonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mumesi vaeti ikekutu wana fana ienderi panu rizale trata nifukue yana fana imasino nifianaku uva kamasinuna. Fa mivavaka ihany koa izay Andriamanitro ho an'ny fiangonanao sy ireo ratsa-mangaika samihafa ao anatiny. Entinay ambavaka eo anatrihanao ny sampana rehetra, ny biraon'ny sampana rehetra, ny mpikambana ao anatin'ny sampana rehetra. Mivavaka aminao zahay manokana Andriamanitro ho an'ireo izay nanolo-tena ka nanakaiky ny azo fijalianao. Mivavaka ho an'ireo katekomenina ao anatin'ny fiangonana izay voavy nanolo-tena teo anatrihanao kanefa azoiny izao fisedrana izao sahady. Tompo, tehirizo tsy ho levona ny finoan'izy ireny, ary tehirizo atoky anao mandrakariva ka hahatsiaro fa tsy mba naman'izay menitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Aoka Tompo, ombanao Andriamanitra ny fiangonanao ka iroborobo mandrakariva amin'ny lafin'ny finoana sy amin'ny lafin'ny asa rahateo.
dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ry Andriamanitra tompon'izao rehetra izao sy ray ny firenena rehetra, mitodika aminao zahay mitondram-bavaka ny firenenay sy izao tontolo izao, mitondram-bavaka ny fiarahamonina manodidina anay, mitondram-bavaka ireo rehetra mitaraina ka manana hetaheta mila vonjy eo anatrianao, ireo izay nona sy mangetaheta, ireo izay marary na ny amin'ny toeram-pitsaboana, na ny atokantrano, na inona retina mangeja sy mamatotra azy. Mivavaka ho an'ireo manana olana saro-batana, mivavaka ho an'ireo izay manana tebotebo salasalana ny amin'ity izao fiainana izao ity. Andriamanitra tanterao aminay tokoa ny tenina hoe tsy hamela nareo kamoty aho, akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao ho ianao, fa ny fananao kosa no kampomba anay, hitoetra aminay, hanananay fanantenana ny amin'ny farany. Dia ianao Andriamanitra mihitsy, le Andriamanitra izay miasa aminay, no aneo ny herinao lehibe sy ny sandrinao tsy toa aminay tsiraray avy. Mahatoky manana anao izay tompo, ary izany manananay fahasahiana tahaka izany. Maro Andriamanitra mivavaka tianay angatana amin'ny anaranao, fa noho ny afony fisainanay, noho ny maha-olombelona voafetranay, dia ianao Andriamanitra no mahalala ny hevitra heverana anay, hevitra hitondra fiadanana fahatsolosa. Dia tanterao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay izany, fa ho mariky ny fiombonanay kosa no ampiarahanay izany vavaka izany, amin'ilay vavaka nampianarinao anay fa izay manao hoe rainay ozy ny an-danitra, masinna ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any amin'ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay izay hanina sazy ao anay, ary mamelany ekokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Milanitra tsara tokoa sy mahafinaritra re, elozany feony olona maro izay faly tokoa amira hoe handera mandaza sy erane uana rizanakumi handera mandaza sy erane uana Raisao finoana riavako azo tsodranomasina, tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe
Ho ny tompo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao raha mitany rano ianao dia ombanao aho, raha mitanyona ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy hafa tao aminareo fa ianareo ny vafombeloko Jehova ary izao no Andriamanitra mandehana ny fiadanany tompo hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Tsy mety manginany irany lanitra velona mandrakiza, eleny fianana any an-danitra sy ny fianana mandrakiza. Altera mandaza sy eriane uwana rizanaku kundi. Altera mandaza sy eriane uwana wana uwane. Eo an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.